ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana izay indrindra manohana ny hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny amin'ny daty ny 7 ny volana jolay ho avy izao ny ankolafy Zafy saingy mitaky ny tokony hanatanterahana fitsapan-kevi-bahoaka momba ny Lalàm-panorenanana vaovao mialohan'izay fifidianana izay ity ankolafy ity. Vola raha voavy hatrany eo amin'ny sanitsiry rakotrarsan. Manamafy ny fitakiana amin'ny tokony hametrahana Lalàm-panorenanana vaovao hitantananan'ny Repoblika Faefatra ary ny tokony hanatanterahana fitsapan-kevi-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny ankolafy Zafy. Lalàm-panorenana araka ny hevitry ny ankolafy Zafy ny fototry ny fiverimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena. Ny movasin'ny Zafy amin'izao fotoana izao dia voasy matetika eny amin'ny président Zafy zay na ny membre ny gouvernement zany na ny militant satria fantatsika tsara fa ny vonanomboky mouvance io dia io Lalàm-panorenana io zany no hitany fa fotsiny ny mampisy krizy eto miverimberina satria io Lalàm-panorenantsika io dia Lalàm-panorenana tsy misy création nation, Lalàm-panorenana sisy réforme de la République, Lalàm-panorenana tsy misy réconciliation. Donc io zany nidian'ny mouvance Zafy nanomboka tamin'ny 2002 dia nefa moa nasisiky zareo zegny tamin'ny référendum igny izay unilatéral le date 8 mai zany. Io zany tazoninay io mba sapisy gidjagidja hoe aiza ny daty fa lanitsika le 8 mai de 8 mai zany référendum constitutionnel 24 juillet présidentiel. Amin'ny herinandro iny no hitondran'ny ankolafy Zafy amin'ny fangatahana eo anivon'ny filakevitry ny gouvernement ary aorian'izay dia isy ny feonam-be ho tanterahany ankolafy Zafy andiniana mikasika ny Lalàm-panorenana vaovao. Ankoatr'izay dia efa nisy ihany koa ny dingana izay nataon'ity ankolafy ity teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Ny CNIT efa nanoratanay taratasy, ny SADC efa nanoratanay taratasy, ny ambassade rehetra eto Madagasikara efa nanoratana taratasy hoe sy mety raha ohatra ka présidentielle sisy constitution na anareo comité international aza sy makasitraka n'igny constitution natao io. Zay ny ambarako ny Lalàm-panorenana mipetraka any amin'ny ONU, mipetraka any amin'ny OIA, mipetraka amin'ireny organisme international reny. Zareo sy mivalide n'igny constitution igny. Ka inona ary no atao hagnano présidentielle ve sisy constitution? Ho an'ny ankolafy Zafy dia tsy mbola teraka ny Repoblika Faefatra satria tsy misy ny Lalàm-panorenana iraisana hitantanana izany.